Tompon'andraikitra ambony anivon'ny gendarmerie-pirenena no nitsidika ny kompaniny Maritsara nijery ny fomba fiasan'ny zandary aty antoerana no sady ihany koa nanome toromarika azy ireo amin'ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana mialoha mandritra ary aoriany fifidianana. Indrindra moa zany amin'ny fanadivana anatiny ady amin'ny kolikoly ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ady amin'ny asan-dalo ady amin'ny mety toetra tsy maintsy ataon'ny gendarmerie-pirenena. Io koa ny fijerena ny asa manokana izay ataon'ny gendarmerie aty toerana. Ny asa moa zany dia ny service amin'ny prévention sy ny éducation ary ny répression izay asa andavanandro tokony ataon'ny gendarmerie aty toerana. Indrindra moa zany akatoko ny fifidianana filoham-pirenena isika izao jerena manokana fitandroana ny filaminana zany alohany mandritra ary indrindra aorianan'ny fifidianana filoham-pirenena. Dia manentana nareo tonona rehetra toerana zany efa misy ny numéro napetraka numéro 119 sy numéro maro samihafa etsona ny gendarmerie zany raha ohatra ka misy trangana tsy fandriam-pahalemana na trangana kolikoly mety ataon'ny zandary toerana. Nararotiny reto manamboninahitra ny von'ny gendarmerie-pirenena reto ihany koa no nitsidika ara-pomba fanajana ny bronsa-pandraraha maro misy aty antoerana no sady nitafa tamin'ny ireo sokatrin'olona misy aty amin'ny distrikany Maritsara fanatanterana ny politika ny gendarmerie-pirenena izay manatona ny vahoaka hatrany hatrany.